miaraba antsika rehetra tonga soa eto amin'ny Jodi Debate andiany voalohany. Sonia ny anarako androantsika anaraka Adihevitra mikasika ny tetiandrom-pianarana. Ny lohahevitrantsika dia ny hoe Mila ovaina manaraka ny fizaran-taona ve ny tetiandrom-pianarana. Ato amin'ny andaniny dia ahitantsika ny Adihevitra Jordy, solitena vao amin'ny École supérieure polytechnique d'Antananarivo izay hiaro ny hoe Mila ovaina manaraka ny fizaran-taona ny tetiandrom-pianarana. Ato amin'ny ankilany kosa ahitantsika ny andriana Mila Finaritra, solitena vao amin'ny faculté de droit et sciences politiques d'Antananarivo. Ny adihevitrantsika dia mizara telo, manana 2 minitra ny mpiadihevitra ilazana ny FDP ananany dia avy eo manana 3 minitra izy amelabelarana izany ary farany dia manana 2 minitra izy amaranana ny famelabelarany. Ka tsy andrelitsika fa ampandrosoantsika avy hatrany zany i Adihevitra Jordy izay hiaro ny eny. Mandroso ary. Salama tompoko. Anisan'ny singa tsy azo atao ambanin-javatra raha tia hampandroso ny firenena isika ny fampianarana. Ka noho izany adidin'ny fanjakana ny miezaka ny mampiroboroba ny fampianarana izany ary miezaka manao izay amora ny fahafahan'ny ankizy tsirairay mamonjy ny sekoly. Ny zavatra horesahako amintsika androany dia hevitra iray izay mety hanatsara ny fampianarana ary tokony ataon'ny fanjakana dia ny famindrana ny tetiandrom-pianarana mba tsy ho tafiditra intsony anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra izay fantatra fa manahirana ankizy maro eto Madagasikara, manahirana zanaka malagasy maro izay mamonjy ny fianarana. Ao amin'ny lalàna laharana 24 tsipika 370 momba ny fampianarana dia milaza fa Repoblika Madagasikara dia manaiky fa ho an'ny olona rehetra ifampianarana. Tompoko lahy sy tompovavy, maniry fanovàna ny sasany nefa tsy te hiova firy, ary toa tsy hainy akory ary hoe aiza nanombohany izany fanovàna izany. Hany ka mandeha anjambany fotsiny milaza fa fivoarana avokoa izao fanovàna rehetra izao. Ankehitriny manko izy ireo dia milaza indray ny hanovany tetiandrom-pianarana mba hifanaraka amin'ny fizaran-taona. Toy ny Nelson Mandela zay hoe ny fampianarana ny fitaovam-piadiana mahery indrindra afaka ampiasaintsika ahafahana manova izao tontolo izao. Inona moa ny atao hoe tetiandrom-pianarana? Ny tetiandrom-pianarana dia fandaminana amin'ny taona iray ny fidirana sy ny fialan-tsahatra ny mpianatra. Fizaran-taona kosa dia sokajiana ho vaninandro maromaro ao anatin'ny taona izay mifanaraka betsaka amin'ny toetrandro na ilay antsointsika koa hoe saison. Ka hoia hoe tsy ilaina ny fanovàna ny tetiandrom-pianarana. Misaotra tompoko. Enary tompoko. Mety ho gaga angamba antsika hoe fa maninona no mety tokony hovaina ny tetiandrom-pianarana ary izy ireo ankizy maro no lazaiko teo aloha teo hoe mijaly rehefa tonga ny andro fahavaratra. Dia tsy izy zany ankizy zany fa ny ankizy mipetraka eny ambanivohitra. Aza adinitsika fa 80 isan-jato ny mponina malagasy dia mipetraka eny anivon'ny tontolo ambanivohitra avokoa. 20 isan-jato ihany no ety amin'ny tanàn-dehibe. Ka noho izany tsy azo atao ambanin-javatra velively ny zanaka ambanivohitra. Izao anefa ny any ambanivohitra rehefa mandeha mianatra tsy toy ny aty Antananarivo hoe feno sekoly eraky ny tanàna, fa indrindra manomboka eo amin'ny taona fahaenina dia miavitsy ny sekoly. Ka noho izany betsaka ireo ankizy dia tsy maintsy mandeha tongotra lavitra mamonjy ny sekoly amina kilometatra lavitra. Dia ny lalana amin'izay fotoana izay tsy toy ny aty andrenivohitra ihany hoe lalana goudron, hoe lalana trottoir, fa lalana sarotra, vovoka, mety hoe mipita tambary, mety hoe mipita rano. Dia eo indrindra ny orana rehefa tonga ny fahavaratra. Mirosaka ny orana ka ny lalana vovoka lasa lalana potaka. Ny lalana ny tanimbary mamotaka ihany koa ary ny loza indrindra ny rano miakatra. Ka eritrereto ny zanakareo zaza mbola kely 12 taona andeha tongotra amin'ny kilometatra maro, lala-potaka amin'ny kilometatra maro ary epita rano miakatra izay mety hitera-doza ho azy sanatry ny vava. Ka eo indrindra misy ny sekoly ny mandray fepetra. Misy ny sekoly mandray fepetra hoe rehefa avy ny orana
ny alin'iny dia tsy ampiakarina ny ankizy. Rehefa manjomona ny andro, rehefa manambana ny orana, tonga dia alefa mody ny ankizy satria raha vao miandry ny orana mirotsaka zay vao alefa ny ankizy miakatra ny rano any an-dalana any mety ho tradosana ny ankizy, mety tsy ho tafody. Ka noho izany ny fanovàna ny tetiandrom-pianarana dia mitsinjo ny fahasahiranana ny ankizy voalohany indrindra, fa mitsinjo ihany koa ny ankizy mba tsy ho tradoza. Izany sekoly lazaiko aminareo teo zany zao mety mieritreritsika hoe any ambanivohitra lavitra be zany, fa disitsika raha mieritreritra an'izay satria ny tenako no niresaka tamin'ny talian'izany sekoly zany 5 kilometatra miala eto Antananarivo. Eritrereto hoe 5 kilometatra miala eto Antananarivo dia fa zany ny zavatra mitranga manjanaka malagasy. Ka raha mbola lavitra izay zany mety mbola sahirana lavitra ny ankizy any amin'ny tany lavitra be any, mbola voaniorana any ambanivohitra fotsiny izay resahako izay, fa aza dinitsika fa amin'ny andro ny fahavaratra no misy ny atao hoe andro ny rivodoza. Ngamba tsy mila teneniko amintsika tsony hoe inona no mitranga rehefa rivodoza zany, indrindra ny amin'ny sisin'ny Madagasikara, fa tonga dia mijanona avokoa ny zavatra rehetrarehetra, na ny asa na ny fampianarana, mijanona ao an-trano ny ankizy. Ka inona ny feany? Tsotra, tsy mandeha amin'ny laoniny ny fampianarana eto Madagasikara ho an'ny ankizy any ambanivohitra sy ny any amin'ny sisiny rehefa amin'ny andro fahavaratra. Ka ny tiako tenenana ny farany zany hoe ny any vahaolana atolotra mba analana fahasahiranana ny ankizy dia tsotra, ny fanovàna ny tetiandrom-pianarana tsy ho tafiditra intsony anatin'izay andro fahavaratra izay. Sotra tompo. Ninninona vanim-potoana ianarana dia tsy tokony hampisy olana zany satria ny fampianarana dia fanomahana sahady ireo ankizy amin'ny asa izay miandry azy any aoriana, izay tsy misy vanim-potoana manokana hiasana na tsy, fa miasa foana mandavan-taona, na fahavaratra na masoandro ngaingaina, eny fa na dia ririnina azy. Tsaroantsika tsara taloha raha nala fanadinam-panjakana dia anaty ririnina, saingy tsy natao sakana zany ary tsy fialan-tsiny velively raha te hanovo fahalalana marina. Raha fitinina tsotra ilay fanovàna izay tian'ny sasany atao dia hoe miditra ny volana marsa ny mpianatra dia miafarina ny volana novambra. Miteny koa izy ireo fa fitsinjovana ny ankizy zany amin'ny toetrandro ratsy, ny tsy noeritreretiny nefa dia izao. Ny volana novambra izay etombohan'ny koa ny fanadinam-panjakana, ao ny fiatombohan'ny fahavaratra, koa fanontaniana no apetraka hoe fitsinjovana ny ankizy marina ve no andefasana azy andeha hanala fanadinam-panjakana natorana mikidy, sa ve hoe ovaina koa ny tetiandrom-panadihana ka amam-bolana maromaro aty aoriana vao tanterahany zany? Antony koa andavako io fanovàna tetiandrom-pianarana io. Lazaina fa mitombo ny fialan'ny ankizy any am-pianarana noho ny tetiandrom-pianarana, diso anefa izany. Noho ny tsy fahampiany ny entomanana ray aman-dreny mahatonga izany, hany ka manampy ny ray aman-dreny amin'ny asa izy ireny. Nadio azy ny lalàna izay mandrara ny fampiasana ankizy dia zava-misy tsy azo lavina zany satria misy ny tokony atao dia izao mba hampahafantarina ny ray aman-dreny hoe ay ve ka raha tafita amin'ny fianarana ny zanako dia mbola afaka manampy ay lavitra arak'izay noeritreretiko. Tsy ilana fanovàna tetiandrom-pianarana nefa zany. Farany, efa maro ireo ankizy amin'izao no maniry mba ny fianarana ny ivelany. Raha ny tetiandrom-pianarana misy amin'izao miandry amam-bolana fotsy izy ireo dia afaka miditra. Saingy raha ovaina kosa nefa ny tetiandrom-pianarana matiry-taona ireo zaza malagasy ireo. Araka ny fanambarana maneran-tany momba ny zon'olombelona ao amin'ny 220 dia milaza fa mananjoa azo fanabeazana avokoa ny olona rehetra. Araka ny fanambarana maneran-tany koa momba ny zon'ny ankizy ao amin'ny 220 dia milaza koa fa manazoa hianatra avokoa ny ankizy rehetra. Manazoa hianatra avokoa hoe ny ankizy rehetra? Mbola tsy tanteraka izany raha eto. Ary maro ny zavatra afaka ary mila ovaina raha eo amin'ny sehatra ny fampianarana eto anivon'ny firenentsika. Ary mino aho fa tsy lahara-pahamehana amin'izany ny fanovàna tetiandrom-pianarana. Sotra tompoko. Misaotra betsaka ny mpiady-hevitra anankiroa, tena nafana dia nafana ny adi-hevitrintsika. Nametraka fanontaniana ny ato amin'ny lafiny tsia, afaka mamaly izany ny ato amin'ny lafiny eny ho anatin'ny famaranana izay hoarahantsika izao. Mandroso ara i Rakotondran'ibe Jordy. Ny amehezako azy angamba dia tsotra. Mila tsika
mitsinjo ny zanaka malagasy ary mila koa tsika mahay mandajalanja. Nilaza ny sasany teo hoe ny anisan'ny manahirana amin'ny fanovàna ny tetiandrom-pianarana ny zaza zay ny ankizy zay andrato fianarana ny ivelany. Ka hoy aho hoe mila mahay mandajalanja isika. Ozy atao hoe 20 isan-jato ny mponina malagasy dia mipetraka amin'ny tontolo ambanivohitra avokoa. Zany hoe betsaka ny ankizy todina izay fahasahiranana izay rehefa tonga ny andro fahavaratra ka mety ho traha-doza zareo. Teneniko ihany hoe ny ain'ny ankizy no tsonjovana. Dia izay ve no omena vahana sa ny ankizy izay andeha andrato fianarana an-dafy tsy manakana ny fandehanana any an-dafy mety tsara mampandroso ny firenena. Kanefa amiko raha ny fampiandrasana kely herintaona ny ankizy izay andrato fianarana any an-dafy no ahafahana hitsinjovana ny aina ny be sy ny maro satria fantatritsika fa eto Madagasikara tsy ny rehetrarehetra no anana ny fahafahana akany an-dafy izany akany ampitan-dranomasina. Ka raha hoy zao hoe fitsinjovana ny ain'ny sasany ny maro izay any ambanivohitra any tsy hitatsika amin'izao no ampiandrasana herintaona izay herintaona izay fantatritsika fa eo amin'ny sehatry ny anjerimanontolo ahafahana manao zavatra be da be. Raha izay no ahafahana mitsinjo ny ain'ny vahoaka malagasy ny zanaka malagasy mialatsiny dia hoy zao hoe eny aleo ovaina ny tetiandrom-pianarana mifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara. Misaotra to. Ny mpamboly azo raha amin'izany fahasalaman'ny azony dia tsy ny sampany na ny raviny no itsaboana fa kosa ny fakany. Raha toa ka afaka tsaraintsika ny fiarantsika, ny fahasalamantsika, eny fa na dia amin'ny pejy Facebook-tsika azy, atiditsika koa ny manatsara ny kalitao amin'ny fampianarana. Fanatsarana hoe ianareo zany fanovàna tetiandrom-pianarana zany. Any lavitra any anefa na ovaina ary ny tetiandrom-pianarana ary marina ny tenenao 20 isan-jato izy ireo no misy tsy mahana sekoly akory. Ireo izay mba mahana sekoly teo efa podika soravo zany, ary ireo izay mba mahana tsaratsara indray toa tsy ampy fitaovana na ireo mpianatra na koa ny sekoly. Ireo izay ampy fitaovana mampalahelo indrisy anefa fa ikarama ireo mpampianatra natao tsy zarizary. So ny vava ho azy ireny ao ankehitriny, ho an'ireo mponina izay mitarana andro manala mba hansiana sekoly eo aminy, ho an'ireo ankonana izay menatra dia efa nizana nianatra satria tsy mana vola hividanana fitaovam-pianatra, ary indrindra ho an'ireo mpampianatra izay sady mila fiofana no tsy misy miaina, efa mitady hatrany mba hampiakarina ny karamana izy ireny. Sa ve hoe ovaina ny tetiandrom-pianarana dia ampiana ny ditongotra andehan'ny ankizy andeha hianatra maraina hodiny arivo zany, na koa hoe hampiakatra ny karamana ireo mpampianatra? Everiko ngamba fa tsia. Ka engany mba samoresy lahatra sika, na ianareo mpijery na ianao mpifanandrina amiko hoe tsisy dikany marina le zany fanovàna tetiandrom-pianarana zany raha toa ka tsy ovaina ireo zavatra nolazaiko teo ambony ireo ankehitriny dia milaza fa loharanomamy ny fampianarana. Loharanomamy dadiavin'ireo zaza na tsakain'ireo lehibe na efa reraka aza. Io no sakafo mavoky ny saina ary koa tondra fahasalamana. Loharanonaina ka zovo no tsy tia tadiavoko andrambo avy eo dia mifalihy. Fa angetaheta ianao fa loharanonaina hitondra voka-tsoa ho an'olona amin'ny saina. Tompoko lahy sy tompo vavy. Averiko farany, moa ilaina marina ve ny fanovàna tetiandrom-pianarana mba hifanaraka amin'ny fizaran-taona? Everiko fa ndika io fitovian-kevitra amiko izany fandrianareo zany. Makasitraka tompo lahy, makatela tompo vavy. Misaotra betsaka ny mpifanandrina anankiroa, tena niady dia niady ny Adihevitra androany. Tao no nilaza fa ny mitaky fanovàna ny tetiandrom-pianarana ny zava-misy eto Madagasikara. Tao kosa no nanantitra fa betsaka ny lafiratsiny zany fanovàna ny tetiandrom-pianarana zany. Ahoana kosa ny hevitrao? Afaka mametraka ny hevitrao ianao eto amban'ity horonan-tsary ity ao amin'ny YouTube sy ao amin'ny pejiny ANA Madagasikara. Makasitraka anao naharitra nijery ary makasitraka ny mpifanandrina antsika anankiroa. Misaotra tompoko.